Amin'ny kafaliana tranoray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidina tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery asaina mpananjantsika anaraka izany hatramin'ny farany atolotra ao antsika rehetra ary manaraka ny fandarana ny arahaba omba pirarintsoa tontolon'ny baolina kitra no entsika manomboka ny fotoana amin'izao alina izao dia ny fiantinana tompon-dakan'i Madagasikara na ny Poules Des As zany izay dingana faharoa sady farany tamin'izany faninanana izany voahosotra ho tompon-dakan'i Madagasikara raha ny CNaPS Sort fanadihadiana namana zakino rakotomanana. Taorian'ny fandraisana azy nandritra ny andro fadimy lohan'ny farany izy tolakandro teo tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina dia efa fantatra fa ny ekipan'ny CNaPS Sort indray no voahosotra tompon-dakan'i Madagasikara tamin'ity taom-pilalaovana 4 ity. Io fandraisana iray no ohatra azo nalohana ny ekipan'ny Poules io no dia efa ampy ary nandromany izany anaram-boninahitra izany. Injivana natapiditra io baolina io tamin'io lalao ny fanandrinana tamin'ny Poules. Mbola no afisn'izy ireo ihany anefa fahatsiaka sendrasendra ny batany lalana voalohany tamin'ity Poules Des As ity io tolakandro io tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina rehefa nandresy ny ekipan'ny TMFC avy any vatovavy fitonany izy ireo tamin'ny sarainy ohatra indray teo amin'ny andro fahenina farany. Lalana faharoa ka mety hisolo-tenana malagasy amin'ny fifananana amin'ny ranomasimbe indiana kosa ny ASDMA Analamanga rehefa nahazo isa sivy. Ekipan'ny CNaPS izay nivoaka-pandresy tamin'ny sarainy ohatra ihany koa nanoloana ny Poules ato amin'ny andro farany tamin'ity dingan'ny famarana ity. Baolina tokana tafidry Florent teo amin'ny minitra fahavalo. Noromban'ny CNaPS Sort Itasy fandroan'ny sesa araka izany ity anaram-boninahitra nasionaly ity izay niampy ny lelavolona mitetina 5,3 ariary avy amin'ny orinasa Telma hampanoana ny baolina kitra malagasy. Ankoatr'izay dia ijiva avy ao amin'ny CNaPS Sport no voahosotra ho mpampity baolina betsaka indrindra ka hanotolorana vola 10,000 ariary. Tsy izay ihany anefa fa mbola ity lohalarina ity ihany koa no voahosotra mpilalao mendrika indrindra ka nahazo ny 7,000 ariary. Ary farany dia Herbe mpanazatra ny CNaPS Sport ihany no voasafidy mpanazatra mendrika indrindra tamin'izany fifananana izany. Raha fehezina dia lasa ny CNaPS Sport avokoa izany ny anaram-boninahitra rehetra tamin'ity fiadina tompon-dakan'i Madagasikara ity na teo amin'ny santarika na ho an'ny olon-tokana.
Ny aloana lalao farany tamin'io andro fahiny eto amin'ny Poules Des As ity moa dia notsarovana manokana teny amin'ny kianjan'i Mahamasina isolona Jonarvelo palais général ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra izay nodimandry ny 8 novambra lasa teo.